Toy zany ny olana misy eo anivon'ny orinasa Jiramana dia misy aza ny ampahany amin'ireo mpiasa manatanteraka ny asa ho an'ireo manatanteraka fitokonana dia tsy navelany na natanteraka izany fitokonana fanaon'izany ireto mpiasa ireto. Nisy tokoa mantsy ny mpitandro ny filaminana izay tonga teny amin'ny toerana fanatanteran'izy ireo izany fitokonana izany ary avy hatrany dia nanakana ny fihetsiketsehana saika ataon'ireto mpiasa ireto. Raha toa efa zatra nanatanteraka fitokonana ireto mpiasa eo anivon'ny Jirama dia nosakanana kosa izy ireo tamin'ity androany ity. Tsy navela hiditra ny foibe izay misy azy ireo tetsy Ambohijatovo maraina io. Raha ny voalaza dia tonga teny an-toerana ny Moreg nanakana ny fitokonana izy ireo. Nitondra ny tena nefa ny tompon'andraikitra fa araka ny lalàna izay voasoritra dia manana lalana nanatanteraka izany amin'ny toeram-piasana izy ireo. Tonga teto amin'ny toerana fanaovana fitokonana isan'andro, voalaza ny lalàna anaovana ny fitokonana ny mpiasan'ny Jirama androany maraina dia norarana tamin'ny alalan'ny taratasy nataon'Andriamatoa DG omaly ny fidirana iteto. Tsy vitan'izany fa mbola ireo hitanareo ao an-tokotany ao ireo fa nampidiriny tato anatin'ity sehatra ity ny Moreg nanakana anay tsy hiditra tato, nanakana ny mpiasan'ny Jirama tsy hiditra hitokona tato. Araka ny lalàna nefa dia ny fitokonana dia tsy maintsy atao ao anivon'ny toeram-piasana no anaovana ny fitokonana. Ary izahay tamin'ity andro ity dia niandry an'Andriamatoa Tale Jeneraly eto ny mpiasan'ny Jirama satria fantatray fa voantso any amin'ny chaîne pénale indray izy amin'izao fotoana izao ko dia miandry azy ivery indray satria izy no nanao taratasy, izy no naka an'ireo Moreg tonga eto amin'izao fotoana izao ireo. Ary eto izahay dia miandry ampilaminana ny mpiasan'ny Jirama. Tsy manaiky ny tantanan'ireo vahiny ny orinasa Jirama ireto mpiasa amin'izy ireo dia tsisy afa-tsy ny fanamboarana ny fibe-pamokarana sy ny fanoloana ireo kojakoja ny fibe-pamokarana mandro seza ihany no vahaolana. Fa zay ny mitoaky zay hoe tsy ho tantanin'ny vazaha ny orinasa fa tsy ho tantanin'ny mbaovao tantany. Fa zay toko dia lavina hatramin'ny fara fa zay dia tsy anaiky an'io zay satria izao ahoana no avy taranaka fara mandibonay raha karana no hitatana ny Jirama. Karana no ambara. Maro ireo olona ny menomenona omaly fa tsy nisy ny sokatra ireo toerana fandoavam-bolan'ny Jirama. Nanamafy ireo mpiasan'ny Jirama amin'ny tokony fa efa nanomboka omaly dia tsy nisy intsony ny service minimum eny anivon'ny foibe Jirama rehetra. Tsy anisy mihitsy service minimum matany dia tanteraka izany tamin'ny andro omaly. Amin'izao fotoana izao raha misy any dia tsy tompon'ilay toerana ilay olona fa ilay chef no mandray anjara, mandray andraikitra, mampiodina anjano-kesa zany amin'izao fotoana izao. Mbola hitora pitso ity hetsika izay tanterahan'ireo mpiasan'ny Jirama raha ny fantatra. Voalaza ihany koa moa fa mahafaty antoka ny rehetra ny fifanarahana izay natao tamin'ny orinasa Symbion Power izay indrindra no antony mbola hitakian'ireto mpiasa avy eo anivon'ny Jirama ny fanafoanana ity fifanarahana ity. Nanao fanambarana koa ireo mpiasan'ny Jirama misotro ronono fa tsy manaiky ny fanomezana ny orinasa Jirama an'ny vahiny.